Miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy, lay tompony izao rehetra izao. Ny zava-miafin'ny isa EFA-POLO ao amin'ny Baiboly. Izay indray ry havana no lohatenin'ity vidéo manaraka ity. Mahagaga loatra ity taremarika EFA-POLO ity rehefa mamaky ny soratra masina isika. Dia tonga saina mihitsy ianao mametra-panontaniana hoe kisendrasendra ve? Sa tena misy antony manokana mihitsy ity taremarika EFA-POLO izay miverimberina ity? Ary rehefa mandinika azy rehetra ianao dia tena mahita hoe tsy kisendrasendra. Ary Andriamanitra raha teo koa dia tsy manao zavatra kisendrasendra zany, fa tena misy antony daholo ny zavatra rehetra. Ary mampahafantarina anao ny zava-miafina ao ambadika taremarika EFA-POLO io ahafahanao mandray lesona ho an'ny fiainanao amin'izao andro ankehitriny izao koa zany. Voalohany izao dia fantatsika tsara ry havana fa nandritra ny EFA-POLO andro no nilatsaka ny ranonorana izay nandrakotra ny tany tamin'ny andron'ny safodrano. Any amin'ny Genesis no ahitantsika an'izany. Dia fantatsika koa fa nandritra ny 7 taona ny zanak'Israely no zahan'Andriamanitra toetra tany anefitra. Nandritra ny 7 taona no nilatsaka ny mana. Ary 7 andro i Mosesy no niaona tamin'Andriamanitra tao amin'ny tendrombohitra Sinay. Nandray ny didy sy ny lalàna rehetra tao izy. Ary 7 andro ny mpisafitany no nanivatsiva nanadiady ny tany Kanana aloha. Dia fantatsika ihany koa fa Eli dia nitsara ny Israely nandritra ny 7 taona. I Saul dia nanjaka teo amin'ny Israely nandritra ny 7 taona. Davida dia nanjaka teo amin'ny Israely nandritra ny 7 taona. Solomona dia nanjaka nandritra ny 7 taona. Mosesy dia nitondra ny Israely nandritra ny 7 taona. Ary akoatran'izany dia Ninive nampitandreman'Andriamanitra hoe afaka 7 andro dia ho ravana. I Goliata dia niantsy ny Israely nandritra ny 7 andro mialohan'ny adivany tamin'ny Davida. Ary Eli, ilay mpaminany lehibe n'Andriamanitra, andeha hiaona amin'Andriamanitra any amin'ny tendrombohitra Oreba dia izao 7 andro izy no nandeha tamin'iny lalana, satria nomen'Andriamanitra sakafo izy ahafahany mandeha mandritra ny 7 andro. Dia tahaka an'izany ihany koa hatraty amin'ny testamenta vaovao, Jesosy Kristy 7 andro no nifadianina tany anefitra. Ary rehefa nitsangana tamin'ny maty dia mbola 7 andro ihany koa izay vao nandeha niakatra nakany an-danitra. Izany rehetrarehetra izany maneho amintsika fa tena misy mistery ao ambadika ity taremarika 7 ity. Ary rehefa jerevanao daholo ny zavatra rehetrarehetra dia afaka mahita ianao sy mandray hoe ity taremarika ity zany dia azo ambara hoe fotoana ampy ahafahana mandinika zavatra anankiray. Ity taremarika 7 ity zany dia azo ambarako hoe fotoana izay hanatonana an'Andriamanitra. Ary taremarika izay azo adika ihany koa hoe fotoana izay hiomanana, hiatrehana zavatra vaovao. Zany daholo ilay zavatra rehetra teo aorianan'ny 7 io na ilay 7 andro na ilay 7 taona dia misy zavatra vaovao mandrakariva izay mitranga. Ary fotoana fanovozan-kery ity 7 ity. Ary rehefa jerevanao dia izao fahatanterahan'ny teny fikasan'Andriamanitra ihany koa ilay taremarika 7. Ary izany rehetrarehetra izany tsy vaovao amintsika fa na ny zava-misy ainantsika amin'ny andavanandro ary dia manambara an'izany. Ohatra fotsiny izao ny vehivavy mitondra voaka dia manodidina ny 7 herinandro eo no hitondrany an'izany voaka izany dia avy eo teraka izy. Dia tahaka an'izany ihany koa hitantsika tsara tandritra an'ireny vanim-potoana ny Covid ireny ny antsoina hoe quarantaine. Ilay quarantaine dia vanim-potoana izay hiboahana. Ary izy io tsy zavatra vaovao fa efa hatrany amin'ny taonjato faha 720 taty Eropa dia nisy valanaretina be dia be mihitsy ka ny sambo izay hiditra dia izao 7 andro aloha asiana miantso na lavidavitra eo dia jerevana zany. Izay ilay ilazako hoe alohan'ny ampidirana, alohan'ny andraisana fanapa-kevitra momba n'io sambo io zany dia izao heverina fa ampy tsara ny 7 andro handinihana aloha hizahana toetra an'io zavatra io na mety na tsy mety, na misy an'ilay aretina tokoa ao amin'ireo olona roa na tsy misy an'ilay aretina ao amin'ireo olona roa. Dia izany ny antondreny fiboana reny hoe mitokany aloha mandritra ny quarantaine. Avy amin'ny teny hoe 40 7 iny teny iny. Ary inona zany no tokony lesona na hoe fampiarana azontsika hiainana an'izany amin'izao andro ankehitriny izao. Ny voalohany aloha dia izao hoe ny karemy dia avy amin'ny teny latina izy io izay 7 ihany koa ny dikany. Ilay 7 andro mialohan'ny Pasika. Dia vanim-potoana izay napetraka ny fiangonana io ry havana. Azontsika tena ankalazana an'izany mihitsy satria io vanim-potoana io zany dia vanim-potoana izay
ampy mihitsy ahafahantsika manao fandinihan-tena. Vanim-potoana izay ahafahantsika mivavaka sy manantona an'Andriamanitra bebe kokoa io. Ary zany mahatonga ny olona sasany hoe misy fifadiana atao mihitsy ao anatin'ilay vanim-potoana ny karema. Dia izao vanim-potoana izay hanomana an'Andriamanitra antsika hiatrika zavatra vaovao indray io. Ilay vaovao moa dia tsy inona fa ilay fitsanganan Jesosy Kristy tamin'ny maty, manavao ny zavatra rehetrarehetra. Dia zany vanim-potoana fanovozan-kery io ary vanim-potoana izay hanomezan'Andriamanitra anao ny fahatanterahany teny fikasana samihafa. Ka dia ankalazao tsara mihitsy, hiaino tsara mihitsy ilay vanim-potoana iainan'ny fiangonana ilay antsoina hoe karema, fa tsy hoe mankalaza an'ilay izy fahatany fotsiny isika. Fa ankoatran'izany koa dia izao raha misy fanapa-kevitra izay tokony ho raisinao ka misahira-tsaina ianao ny amin'ilay izy, dia azonao atao tsara mihitsy zany no mandray hoe 7 andro aloha zako toetra ity zavatra ity, na 7 andro aloha jerevako ty olona ity mialohan'ny andraisako fanapa-kevitra mifandraika amin'izay. Fa fotoana ampy io ry havana hanaovanao évaluation, fotoana ampy io handraisanao fanapa-kevitra. Dia tahaka an'izany ihany koa raha misy zavatra izay tokony hoe hiova eo amin'ny fiainanao, fa asa misy olona na misy zavatra tianao entina mbavaka, dia azonao atao tsara mihitsy hoe mandritra ny 7 andro dia hivavaka ao an'io zavatra io. Mandritra ny 7 andro dia hifoha maraina hivavaka. Mandritra ny 7 andro dia hifoha amin'ny 12 oralina hivavaka ho an'ity toe-javatra anankiray ity. Dia ho hitanao fa rehefa tapitra ny 7 andro dia tonga ny fahatanterahany teny fikasana. Ary rehefa manana an'izay finoana izay ianao dia azonao ampiasaina mihitsy ilay izy ao anatin'izany. Dia tahaka an'izany ihany koa io fotoana io dia fotoana izay hanatonana bebe kokoa an'Andriamanitra. Izay ilay nambara teo ka ninona fomba rehetra ahafahanao manao an'izany dia azonao atao daholo zany ao anatin'ny hoe safidy 7 ianao, ohatra 7 andro. Zany hoe ao anatin'ny 7 andro ianao ohatra dia hoe za mandritra ny 7 andro dia tsy hanao réseaux sociaux mihitsy aloha, na hoe ao anatin'ny 7 andro dia ahenako orairay ihany aloha ny anaovako réseaux sociaux. Na ao anatin'ny 7 andro dia izao no ataoko, izao no ovako, izao no amboariko, satria fotoana fanovana ilay izy, fotoana fanomanana ilay izy. Raha misy zavatra tianao hiova eo amin'ny fiainanao dia azonao atao tsara mihitsy zany. Ary farany ho anareo izay feno 7 taona ihany koa zany dia izao fotoana io izay hanombohana zavatra vaovao ka aza matahotra mihitsy. Fa fotoana io izay ozy ianao hoe efa vita izay ny fotoana fiomanana, fa efa hiditra amin'ny fotoana fanatanterahana zavatra vaovao ndraika. Dia efa 7 taona zao efa tonga zany ny fotoana izay hanombohako zavatra vaovao, hanatanteраhan'Andriamanitra ny teny fikasana eo amin'ny fiainanao amin'ny fomba maro samihafa. Ka dia izay ry havana no zava-miafiny io taremarika 7 io. Tsy miniminy foana isika fa tena manao ilay fomba fiasan'Andriamanitra mihitsy. Ary zany raha teo no mahatonga ny fiangonana nametraka an'ilay hoe karema ambaraka ihany hoe 7 andro mialohan'ny Paska. Dia izay ampiaritsika amin'ny zavatra samihafa ihany koa ilay izy dia manovo herintsika, mivavaka isika, mandeha ny tena isika, manatona an'Andriamanitra bebe kokoa isika mba hatanteraka ny teny fikasan'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika. Dia na iza mitaonanao hoe tsy mila mankaraza zany karema zany fa zavatra fiangonana voalohany, fety jentilisa, zao sy ny toy izao ny tantara raiketin'izany, dia ozy ianao hoe tsy izany mihitsy ny ankalazako azy, fa satria ny soratra masina mihitsy ny mampahafantatra fa tena fotoana sarobidy io. Ka zarako aza ny fiangonana nametraka an'io fa ny zavatra rehetra dia miara-miasa ahasozy aty an'Andriamanitra mba ahafahako tena mivavaka sy manantona an'Andriamanitra. Dia izay fa ny ankabetsahan'ireny olona ireny dia mamafy voan'ny fisalasalana any anatinao any izy, ary ny tanjony zao ny ahatonga anao hiala amin'ny fiangonana mihitsy, satria hoe hay mankalaza karema reto, mankalaza feny jentilisa reto. Tsy izany mihitsy ry havana, ankalazao ary tena iaino mihitsy koa, ary fa tsy hoe ankalazaina fotsiny ilay karema. Dia ny ankoatran'izay ianao koa afaka manamboatra an'izay hoe 7 izay ianao mba ahafahanao Andriamanitra manao zavatra ao aminao, fa ny finoanao no hamonjen'Andriamanitra anao. Tonga avy aminao arak'izay inonao ary mahireza ho an'Andriamanitra mivoninahitra. Amen.